Atraiza tokoa moa izany ny fetranyity hoe fitiavan'Andriamanitra antsika ity e. Andao sika hiara-mandinika an'izay indray a, asaiko ampitiavana ianao. Falitafaraka aminao indray anio ary miarabanao a, dia asainanao ampitiavana, hiaraka indray izany ao anatin'ilay hoe atraiza ny fetrany fitiavan'Andriamanitra. Misy tenin-drazantsika manao hoe tsy misy tiana tahaka ny zaza hoy izy a, fa rehefa manaiky nono akifika. Tiany renim-pianakaviana izay niteraka ny zanany. Angamba tsisy renim-pianakaviana ho sahy teny hoe tsy tiako ny zanako naterako. Fa arak'izay ompetenena malagasy dia hoe rehefa manaiky nono akifika. Izany hoe tsy ny retan'ilay reny eo izany ilay kaikitra ataon'ilay zaza, fa akifiny mba tsy handratra azy na hamparary azy izay kaikitra ataon'ilay zaza izay. Izany tsika olombelona. Ary ny Saoratra Masina efa nilaza fa mety manadino ny zana amin'ny nono va ny vehivavy io izy? Dia nivalin'izay hoe eny, mety manadino ihany izy. Fa iza ny tsy manadino? Fa izaho kosa tsy mba hanadino anao. Vao miainga fotsiny izany teny izany, dia efa fantatsika sady hoe inona ny valin'ilay fanontaniana hoe atraiza ary ny fetrany fitiavan'Andriamanitra. Mety manadino isika, mety manakifika ny zanany reny, ary tsika tsirairay avy mihitsy amin'izao taona sy fotoana iainantsika izao mihitsy azy no rehefa misy zava-miseho amintsika na dia tiana tahaka n'inona azy ny olona anankiray, dia voafetra ihany ny fitiavantsika hoe eto kosa tsy manaiky a. Ary izay hoe tsy manaiky ahy izay indraindray tena tonga amin'ny hoe fisarahana ny fahatapahan'ny fifandraisana mihitsy aza. Izay no fitiavantsika olombelona, izay no mba haitsika. Ary voafetra dia voafetra tsika ao anatin'izany hoe fitiavana izany. Fa ny fitiavan'i Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra, atraiza re izany e? Dia mandinika kely isika. Asaiko ianao aloha hanaraka kely an'ity teny notsongaina avy tamina fanambarana mpanompon'Andriamanitra ity entina manazava ny Soratra Masina. Mahakasika ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra ihany ity horesahantsika ity. Navela hatazana ny fiavian'ny mpamonjy voalohany mantsy Mosesy. Any aoriana elabe any izany fiavian'ny mpamonjy voalohany io nefa natao ho tazan'i Mosesy. Teo amin'ny tendrombohitra Oliva no nahitany an'i Jesosy tamin'ny tava vonton-dranomaso. Nanao veloman'ny tanàna malala izany Jesosy tamin'izay. Dia ilay firenena voalaza fa hoe voatà. Ka teo anivon'izy ireo Mosesy no nitolona sy nivavaka ary nahafoy tena. Toa azo sary an-tsaina izany ilay hoe Mosesy niseho tamin'i Kristy teo an-tendrombohitra sy Elia. Ary noho ny aminy no netezany ahita ny anaran'ny voavono ao anatin'ny bokin'ny fiainana. Noho ny amin'ny Kristy izany dia tian'i Kristy ny ahitana ny olona ho voavono ao anatin'ny ho voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana. Dia ren'i Mosesy Jesosy ny teny taminy an'ity teny maharary sy mahatsiravina ity hoe indro avela ho anareo ho lao anareo ny tranonareo. Mateo 7:20-7:30 no tenenan'i Jesosy an'izay teny izay. Mafy izany teny izany avelao ianao tsisy fikarakarana atao anao intsony. Ohatran'izay izany ny hevitr'ilay teny. Trotraky ny fihetseham-po Mosesy tamin'izay ka nandrotsaka ny ranomasina niaraka tamin'ny fahorian'ny zanak'Andriamanitra. Mahery ny fitiavana. Ny zanak'Andriamanitra nanaiky, ary Mosesy mpanompon'Andriamanitra ihany koa niombona tao amin'izay fanekena ny famonjena drafim-pamonjena izay. Voalaza moa fa Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy indrindra teto ambonin'ny tany hatramin'izay nisian'ny olombelona izany. Ary sambatra ny malemy fanahy ho Kristy fa izy no andovan'ny tany. Dia mbola mitoy ny fanambarana hoe nandrotodrotika ny fon'i Jesosy Satana tamin'ireo fakapanahy mahery vaika nalefany. Tsy afaka nahita izay tany ankoatry ny varavaram-pasana mantsy Jesosy. Amin'ny manaka ny tena sy ny nofon'olombelona azy izany io. Tsy naseho ny fanantenana teo anatrehany intsony ny fivoahany avy ao am-pasana toy ny mpandresy, ary tsy nolazainy taminy ny faneken'ny ray ny sorona nataony.
eo zany ilay nametra-panontaniana ka nahatonga an' Jesosy ho natahotra so mahatsiravina loatra an'Andriamanitra ny fahotana ka ho mandrakizay ny fisarahana. Dia nanao fangatahana Jesosy tamin'izay fotoana teo tendrombohitra Oliva hoe tao an-tsahan'ny Getsemane hoe raha azo atao dia aoka hisorona amiko ity kapaoko ity kanefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Mafy zany tsy mahafantatra hoe inona zany ny tena iseho marina kanefa dia efa nanolotra ny tenany izy ho famonjena. Tsapan'i Kristy ny tebiteby izay ho tsapan'ny mpanota rehefa tsy hifona ho an'ny taranaka meloka intsony ny famondram-po. Ny fahatsapana ny fahotana izay nahatonga ny fahatezerin'Andriamanitra teo aminy tamin'ny nahasolo ny olombelona azy no nampangidy toy izany ny kapoaka izay nosotroiny kanefa ara tamin'ny fahavakisany fony ilay zanak'Andriamanitra izany. Io ilay hoe hatraiza ny fetrany fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany natolotra ho antsika olombelona dia tsy voafetra ny fahafatesana ilay fitiavana. Tsy hoe rehefa maty dia eo zany ny fetrany, izany hoe za kosa tsy hamono tena ho anao zany, fa tena izay mihitsy ilay izy. Ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny dia manazatra antsika ao anatin'izany hoe samy mamonjy ny tenany na hoe iza kosa no atao sorona ho an'ny hafa eo, kanefa dia misy foana ny sorona ho an'ny hafa na mety hampozina izay na mety tsy hampozina. Fa ny an'i Kristy kosa sorona tena fitiavana mahery noho ny fahafatesana ary nitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay kosa. Irariana ianao mba hanapa-kevitra hiantoraka, hiandany, hiantehitra amin'i Kristy satria izy namonjy anao, tsapany lalina ny fahadisoanao, tsapany lalina ny fahadisoako, dia izay no nahatonga azy hoe afoiko ho anao ho ahy ny aina ny ain'i Kristy io zany mba hamonjena antsika ho afaka amin'izao tena ny fahotana izao. Andriamanitra ny hampahery antsika fa ny fahafantarantsika an'izay fitiavan'Andriamanitra mahery lavitra noho ny fahafatesana izay tsy matahotra fahafatesana izay dia hanampy antsika kosa hanapa-kevitra hijoro ho an'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny famonjen-dehibe farany isika maniran'izany ho anao andao isika sy ianao hivavaka. Ray eo misaotra anao ny amin'ny fanoloranao ny zanakao lahy tokana izay hany sorona nety ho an'ny zanak'olombelona hanaovam-panavotana. Ampahirezo zahay, ampahitao fitehona hatrehan'ny herinao ary arovy amin'ny ratsy rehetra mba tsy hanao izay sitrakay fa ny sitrakao ihany mba ho tsapanay lalina ny hirifiriny amin'izany hoe manota izany sy ny voka-dratsiny mba tsy haniovanay sy hamerimberinanay izany intsony amin'izao andro mpahavelomana mbola tolotra ao anay izao. Ampahirezo izahay tsirairay avy izaho sy ity namako ity eo anatrehan'izany hombanay anehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.